Karazam-pahendrena toy inona moa no tena ilaintsika olombelona tokoa amin'ny fiainana? Falifaly tafaraka aminao arabaina ianao ampitsikina ary sorantsika Andriamanitra manome aina sy fofona ary ny zavatra rehetra ho antsika. Manasa anao indray satria raha mikaroka fahendrena ihany koa ianao tahaka ahy dia fahendrena aiza, fahendrena inona no ilaintsika? Fahendrena ara-filôzofia sa fahendrena araka an'izay hitan'ny tena ho mety? Andaontsika andinika ny soratra masina fa ao no ahitana azy. Inona ny fahendrena tena ilaintsika ho enti-miaina? Ny fahendrentsika olombelona izay hitantsika hoe izany kosa aloha efa mba manao ny mety ahy. Makaiza moa izy ireny? Andaontsika hijery ny Romanina 1:1-20 sy ny 2:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra, fa nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Izany ny fironantsika olombelona, mandoka tena hoendry nefa vao maimaka any amin'ny fahadalàna. Raha mbola hamafisintsika ao amin'ny Korintianina 1:1-20 ihany koa izany fanambarana izany, hoe manahoana moa ny fahendrena mba hananantsika olombelona aty? Korintianina 1:1-20 dia izao indray ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: aiza ny endry, aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna fa ny fahendren'izao tontolo izao. Hitanao izany? Fa raha mitady ny fahendrena araka an'izao tontolo izao zasy ianao, ampidin'Andriamanitra ho fahadalàna satria fahadalàna eo mason'Andriamanitra mihitsy ny fahendrena iverintsika fa hananantsika amin'ny ezaka ataon'ny tenantsika. Izay no zavatra misy momba ny hoe fahendren'olombelona. Mbola misy toko sy andininy hafa manamafy fa tsinotsinona ny fahendrena izay katsahantsika hoe izaho izao no hitako fa fahendrena. Matetika eo amin'ny fiainana andavanandro no miteny hoe ny fahendrena dia ny ohatran'izao e. Dia rehefa tsy miorina amin'izay momba an'Andriamanitra nefa izay arak'izay natoron'Andriamanitra dia mety ho fahadalàna ihany. Fa ny fahendrena tsara, aiza ny tokony ahitana an'ilay fahendrena? Ataontsika ho any amin'ny bokin'ny Ohabolana, Ohabolana 7 dia ao amin'ny 5:5 misy an'izao teny izao, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana 7 dia 5:5 sy 5:9. Matokia an'i Jehovah amin'ny fononao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao, maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Izay no atao hoe fahendrena. Tsy matoky ny tena sy ny fahaizan'ny tena sy ny fahalalàn'ny tena fa matoky an'i Jehovah sy ny fahaizany ary ny fahendreny. Dia mbola ao amin'ny Ohabolana 7:7 dia manamafy indray amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fahatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavantsaina. Vao miandoha ny fahendrena rehefa manomboka matahotra an'i Jehovah zasy ianao. Ary avy aminy ihany ny tena fahendrena. Andaontsika hangataka an'izay fahendrena izay. Ny apôstôly Paoly nanambara Korintianina 1:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakirivany aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenanareo amin'ny Kristy Jesosy dia nampananana harenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalàna rehetra. Lasa harena ilay fahalalàna izay avy amin'Andriamanitra hoentina miaina. Ary izay ilay fahendrena izay omeny antsika. Toko 2:4-5 amin'ilay Korintianina teo dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Ny herin'Andriamanitra ihany no tena mitondra fahendrena ho antsika. Ary faranantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba, toko 7. Jakoba toko 7, 17 sy ny manaraka. Dia izao indray ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba toko 7, 17 sy ny manaraka.
hoy izy hoe izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana aoka asehony amin'ny fitondrany tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahany fahendrena. Andiny faefatra ambin'ny folo. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Andiny fahadimy folo. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Andiny fahenina ambin'ny folo. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Andiny fahafito ambin'ny folo amarana antsika azy fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famondram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanahana na mihatsara velatsia. Izany ny fahendrena avy any ambony avy amin'Andriamanitra. Andao angatantsika io fa tena ilaintsika io fahendrena avy any ambony io indrindra no mety amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy. Andao isika hivavaka. Tompo, mifona aminao izay fa ny fahendrena araka ny olombelona no hitokianay matetika. Mamindrafo aminay fa mangataka aminao kosa izay mba omenao ny fahendrena avy any ambony, satria izany ihany no tsy misy tsiny, izany no tsy manan-kilema, izany no mahatafavoaka amin'ny fiainana, indrindra ilay fiainana izay iarahana aminao mandrakizay. Maniry an'izany fatratra izaho sy ny namako izay mifampiresaka, ianao no hampahery mba hahatonga anay hahatratra an'izany tanjona hoe mandray sy miaina ny fahendrena avy any ambony izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.